faly miarahaba atsika rehetra ry avako malala satria ty talata faharoany volana jona ity ary manonona ny fifalian'ny fanamasina amintsika mianakavy hatrany ny epistily voalohany ny soratany Jaona voalohany toko faefatra andininy fafito ka hatramin'ny fa 250 no mofinainantsika ry avako malala. Jaona voalohany toko faefatra andininy fafito ka hatramin'ny fa 250. Fakitsika amin'narany sory avako izany soratra masina izany. Ry malala, aoka ifankaty isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ary izay rehetra ty no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy ty dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra niraka ny zanany latokana tamin'izao tontolo izao mba havelona antsika amin'ny lalany. Izao ny fitiavana, tsy ny nitiavantsika n'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka niray ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany ny nitiavan'Andriamanitra antsika dia tokony mba hifankaty kosa isika. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny lohahevitra revako tsy haivina ihany fa ny hoe mihavana amin'Andriamanitra, mihavana amin'ny tompo no lohahevitra ity volana jona ity. Ary efa ndraisantsika omaly fa ny toetsaina ity fihavanana na ny fihavanana amin'Andriamanitra dia manjary tonga fihavanana amin'ny namana. Ary ilay toetsaina ity fihavanana dia tsy tonga ho azy ao anatin'ny olona akory fa asan'ny fanamasina ny toetsaina mikatsaka ny fihavanana amin'ny olona rehetra. Eto nefa rehefa malala dia lalina kokoa no izay fihavanana izay ny fifankatiavana. Ny hoe mihavana dia azo lazaina hoe fifandraisana. Ny hoe mihavana dia milaza fifanajana. Ny hoe mihavana dia milaza ataontsika koa hoe ao anatin'ny fanajana ny maizy azy ny tsirairay ary anajanao ny namanao raha mitenitsika fihavanana amin'ny olona samy olona io fa tsy ny fihavanana amin'Andriamanitra loatra. Lalandalina kokoa noho izay nefa ny teny hoe mifankatiava. Tsy miteny ny Baiboly voambolana hoe mifankatiava kosa dia tena voambolana izay ampiasaina amin'ny samy olombelona. Ampiasain'ny olombelona amin'ny fifandraisany samy olombelona. Ary tsy ny hoe olombelona samy olombelona ihany fa ny olombelona izay mifanakaiky fo no ampiasana teny hoe fifankatiavana. Tsy dia voambolana ampiasaintsika loatra amin'ny hoe mifankatia amin'Andriamanitra, tsy izay loatra. Fitenitsika ny hoe mihavana amin'Andriamanitra fa tsy fitenitsika ny hoe mifankatia amin'Andriamanitra. Fa fitenitsika kosa ny hoe fiangonana mifankatia na piraita-po mifankatia, izany hoe ny voambolana ny fifankatiavana dia voambolana ampiasaintsika amin'ny fifandraisantsika samy olombelona ka takatry ny saintsika ateraky ny fitiavan'Andriamanitra. Dia eto zany avako malala ijaonina dia mitona antsika hifankatia. Ny fifankatiavana izay azavain'ny Jaona ry avako malala dia eto moa tahaka ny ataontsika hoe fiangaviana ny ataony aoka hifankatia isika. Fa raha toa ka manaraka tsara ny filazantsaraka ny Jaona isika sy ny epistily an'ny Jaona soratan'ny Jaona manontolo dia mahita fa didy ny fifankatiavana. Ny fifankatiavana dia tsy tanjona akory na fiangavian'Andriamanitra fa ny fifankatiavana dia didy. Izany hoe izay rehetra manonona hoe tia an'Andriamanitra na mihavana amin'Andriamanitra dia miaina ity didy ity dia ny didy mpitiavana, didy ny fifankatiavana. Ny fifankatiavana zany rehefa malala dia tsy hoe araka ny averimberintsika tamin'ny nofinaina dia tsy hoe tanjona ka hoe miteny amin'Andriamanitra hoe tsy tratra le izy Andriamanitra fa akory atao fa tsy tratra le fifankatiavana. Efa mba niezaka ihany, efa mba hananao izay azona atao ihany, efa mba nanatona ihany efa mba nanoratra ihany efa mba nanamangy ihany sy ny sisa rehetra fa tsy tratra le tanjony. Rehefa malala ny didy hoe fifankatiavana dia tsy izay. Ny didy fifankatiavana mahadidy azy dia zavatra tsy maintsy atao, zavatra tsy azo ialana. Ary satria zavatra tsy azo ialana rehefa malala dia ny fandikana azy dia fahotana.
tsy azontsika mpino atao mihitsy zany nitonona hoe zanak'andriamanitra na tononona hoe mpino nitononona hoe olona ao amin'ny tompo zanak'andriamanitra fiangonana kanefa tsy mena ny fifankatiavana. Tena tsy maintsy zay ny tenin'ny tompo anao hoe didy vaovao no omeko anareo de ny mba hifankatiavanareo. Le avako malala ny mpino na ny fianakaviana na ny mpiaramonina tsy mifankaty afako malala raha toa ka ao amin'ny tompo izy mazava ho azy. Raha ohatra ka tsy ao amin'ny tompo izy de tononona hoe fihavanana, ohatra azo atao tsara miteny hoe fihavanana malagasy, fa ny fifankatiavana de tena voambonana kristianina mihitsy. Ka ny fitiavana ny fifankatiavana ny afako malala ao amin'ny fiainam-pianakaviana na fiainam-piaramonina na mifanampody-rindrina na iza de tsy tanjona fa zavatra tsy maintsy ananana hoety manatratra tanjona. Tsy vita mihitsy ry afako malala ny asan'Andriamanitra. Matoa Jesosy teny manao hoe mba ho fantatry ny olona ianareo raha mifankaty, ary melohany akaran'i Jesosy any an-danitra, melohany anateran'ny asa-pamonjena rehetra ataony nanafarany mpianatra hifankaty. Fantany mantsy ary nasehony mihitsy fa ny asan'Andriamanitra ry afako malala de zao tsy tanteraka raha tsy ao anatin'ny fifankatiavana. Ary tsy vita na inona atao amin'izany hoe fiangonana na mpiarabelona ka tsy mifankaty izy de tsy vita ny asan'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay le fifankatiavana de tena fitaovana mihitsy amin'ny lafiny tsara. Zany hoe omen'Andriamanitra antsika ny fitiavan'Andriamanitra ampitoeriny ato anatintsika ahafahantsika mahatanteraka ny asan'Andriamanitra. Ny asan'Andriamanitra tanterahina amin'ny na atao anatin'ny tsy fifankatiavana de tsy vita, ary na vita ara de vita tsy mifanaraka amin'ny sitrapolo izy Andriamanitra. No zany afako malala de tena didy ny fifankatiavana, ary afatra ho an'izay rehetra mpino na fianakaviana mpino na fiangonana zay an'Andriamanitra io de didy ny fifankatiavana. Tsy tratra ny tanjona le afako malala, tsy vitatsika io asa io, tsy vita ny asa fitohinan'ny filazantsara eto ambonin'ny tany, tsy vita ny fitohinan'ny filazantsara eto Madagasikara, tsy vita ny fitohinan'ny filazantsara amin'ny filazantsara misy antsika raha toka tsy mifankaty ny mpino. Zay mahatonga ny tompo nanasa ny tongotry ny mpianatra, satria mafy amintsika tsy vita amin'ny herintsika olombelona ny hoe mitiny namantsika zany, tsy vita zany. Zay natonga ny tompo nandrotsaka ny fanahiny atao anatintsika, atonga antsika ay hifankaty. Zay voalohany de afako malala didy zany ny fifankatiavana afatra hiaina ny mpino rehetra mba atonga ny mpino ahavita ny asan'Andriamanitra. Fa ny faharoa afako malala de ametra-panontaniana ary isika de atao hoe ametra-panontaniana hoe ahoana zany no endriky hifankatiavako amin'ny namako, za ve zany manatona sa izy ny manatona, za ve zany ny tokony fonamo sa izy ny tokony fonamiko, za ve zany ny tokony araba sa izy ny tokony araba, za ve zany ny tokony anao adidy aminy sa izy ny tokony anao adidy aminy, sy ny sisa rehetra. De mba tsy hatonga antsika latsaka ao anatin'izany fanontaniana fandrika ataontsika amin'ny tenantsika zany, tahaka nataon'ilay Samaritana, tahaka nataon'lay tantaraon'ilay Samaritana tsara fanahy, lay mpanora-dalàna nametra-panontaniana tamin'i Jesosy le hoe iza zany namako, de nanazava Jaona mba tsy hatonga antsika ho latsaka ao anatin'izany fiheverana diso momba ny fitiavana sy ny fifankatiavana zany. De hoy izy avy ny 10 izao ny fitiavana, tsy ny tiavantsika n'Andriamanitra fa ny tiavany antsika. Zany hoe raha mamaritra ny atao hoe fitiavantsika, satria itsika mety hitreritra manao hoe za koa ngepa manam-pitiavany, tiako ny tanindrazako, tiako ny mpiarabelona amiko, tiako ny mpanila vodindrina amiko, tiako ny avako, tiako ny namako. De hoy ny tompo manao hoe ny fitiavana io Jaona zany, ny fitiavana tsy ny nitiavantsika n'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika. Zany hoe ny famaritana ilay fifankatiavana anafaran'ny tompo antsika hiainantsika mpino ry afako malala, hiainantsika fianakaviana kristiana ry afako malala, de miainga amin'ny famaritana ny hoe ny nitiavan'Andriamanitra atsika. Fa inona moa no mahasamy hafa ny nitiavantsika n'Andriamanitra sy ny nitiavan'Andriamanitra atsika? Marina fa mampiasa ny mahatoa-teny hoe tia foana isika, hoe mitentsika manao hoe tia an'Andriamanitra. Andriamanitra koa miteny amintsika manao hoe tia atsika,
fa tsy mitovy le avako malala ny endrika isy ony ireo fitiavanareo ary tsy mitovy ny laonjanyireo fitiavana ireo dia zay mahatonga ny jaona mampianatra manao hoe rehefa miresaka hoe fitiavana ianareo na fifankatiavana ianareo dia miainga amin'ny famaritana ny ataon'Andriamanitra hoe fitiavana fa aza miainga amin'ny famaritana ny ataontsika hoe fitiavana. Hoy izy manao hoe ny atao hoe fitiavana dia tsy nitiavantsika n'Andriamanitra fa inona moa nitiavantsika n'Andriamanitra le avako malala ary inona no nitiavan'Andriamanitra atsika. Ny Grika dia manana voambolana betsaka mihoatra ny 5 miresaka ny antsoina hoe fitiavana fa misy fa isan-karazany matoateny hoe erao nazahoana ny teny hoe eros matoateny hoe filio nazahoana ny fitiavana filia fitiavany prala ndray fitiavana etany fietana ampofo ny anaka misy ny matoateny agapao nazahoana ny fitiavana hoe agape sy ny sisa rehetra. Fa hoy Jaona mazava hoe ny fitiavana dia tsy ilay nitiavantsika n'Andriamanitra fa inona moa ny nitiavantsika n'Andriamanitra araka ny Jaona. Raha mamaky tsara ny filazantsara araka ny Jaontsika dia ny nitiavantsika n'Andriamanitra le avako malala dia azontsika tarafina ao amin'ny tantarany Petera. Ndray maky Petera ao amin'ny Jaona ty amin'ny faralena filazantsara araka ny Jaona rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niona tamin'ny mpianatra izy dia niona tamin'ny Petera izy dia aty amin'ny Jaona topaka roapolo ry avako dia nanontany any Jesosy nanontany amin'ny Petera Jesosy ry Petera zanaky Jaona moa ty ava ianao dia namaly Petera eny tompoko fantatro fa ty anao aho. Fanontaniana voalohany zay. Fanontaniana faharoa dia mbola nanontany any Petera nanontany any Jesosy ry Petera zanaky Jaona moa ty ava ianao dia namaly Petera eny tompoko fantatro fa ty anao aho. Intelo verina le fanontaniana ny valiny dia ny hoe eno aho fa ny ondriko fa ny ondrikely andraso ny ondriko. Fa zao rehefa ko malala amin'ny Tsipriany teny miaratsiny raha ohatra ka somary misy teny kely voambolana teknika kely zay ambarany raisitsika fazantsaraka ny Jaona. Raha ohatra ka miresaka le fitiavantsika dia izao amin'ilay fanontaniana voalohany Jesosy manontany amin'ny Petera hoe ry Petera zanaky Jaona moa ty ava ianao dia mamaly Petera eny tompoko fantatro fa ty anao aho. Amin'ny teny malagasy dia matoateny ray ihany ny hoe ty ampiasaina eto fa amin'ny teny izay nanoratany Jaona ny filazantsara zany hoe teny Grika dia tsy mitovy le matoateny. Zany hoe toy izao ilay izy mametra-panontaniana Jesosy ry Petera zanaky Jaona moa ty ava ianao mampiasa voambolana agape Jesosy zany hoe moa very Petera ty amin'ny fity agape enao dia mamaly Petera manao hoe eny tompoko fantatrao fa ty anao aho. Lay voambolana maliny Petera ny Jesosy le hoe eny tompoko fantatrao fa ty anao aho dia tsy lay matoateny agapao fa filia toy ny manao Jesosy zany amin'ny fanontaniana voalohany manao hoe Petera moa fitiavanao avy fity agape dia mamaly Petera manao hoe eny tompoko fantatrao fa fity filiano no hitiavako anao. Tsy hita zay amin'ny teny malagasy fa amin'ny teny Grika nandratana filazantsara hita tsara. Dia namerina fanontaniana fanondroa indray Jesosy ry Petera zanaky Jaona moa ty amin'ny fity agape ve ianao e dia namaly fanondroa ny Petera manao hoe eny tompoko fantatrao aho fa ty anao aho. Saingy ilay valitenin'ny Petera dia fity filia ihany hoe eny tompoko fantatrao amin'ny fity filia. Matoateny filia eo zany nampiasaina. Ary amin'ny fanontaniana fahatelo naverin'i Jesosy fanontelo le fanontaniana dia tsy nampiasain'i Jesosy intsony le matoateny agapao fa toy ny manao izy hoe eny ary Petera moa tena ty amin'ny fity filiary va ianao dia hoy Jaona hoe tena lahelo indrindry Petera ary namaly manao hoe ty anao amin'ny fity filiary. Raha ohatra zany ka jerena ny Tsiprian'le teny ry avako malala dia tsy mitovy lanjy ireo matoateny ireo ary io mahatonga ny Jesosy mahatonga ny Jaona manazava eto manao hoe ny fitiavana tsy nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany atsika. Isaky ny nametraka fanontaniana tamin'ny Petera Jesosy Jaona 3:20 dia fity agape napetrany io le hoe ny fitiavana tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa valitenin'ny Petera kosa dia matoateny filia na filio. Zay mahatonga ny teny ohatrany tsy dia tena mora azo
hoe ny fitiavana tsy nitiavantsika n'Andriamanitra fa nitiavany atsika, zany hoe ny fitiavana de modele antsika tahaka de lay fitiakapen'Andriamanitra fa tsy lay filiahan'olombelona. Fa inona moa ry avako malala no mahasamihafa azy ireo? Tsotra be indrindra. Ny fitia zay natokany Petera nalahelo satria hoe Jesosy manao hoe moara tena tia marina venao, mo tena tia amin'ny fitiavana filia, tena lahelo Petera. Ny fitiavana filia ry avako malala zay nazava amin'ny teny hoe fileo matoa teny io de milaza hoe fitiavan'ny brala, tsotra fotsiny zao. Fitiavana sentiment noble no amin'ny teny frantsay, zany hoe tiako anao satria praitan-drazantsika, tiako anao satria samy malagasitsika, tiako anao satria fanolobodridrentsika, tiako anao satria préfikambanantsika, tiako anao satria mpiara-miasa isika, tiako anao satria etsetsetsetsetsetsetra. Zany hoe lay fitia zany amin'ny fotoana io de fitia tiako anao satria zao. Fa ny fitia agape ry avako malala nazahoana lay teny hoe agape, agapao zay aga mifakan'ilay teny zay milaza fahadiovana, milaza fahamasinana, milaza fitiavana tsisy takalona, milaza fitiavana tsy misy fetra, tsy misy tampony. Aratsorona de hoe tiako anao na de izao aza, tiako anao na de masika amiko ara, tiako anao na de tsy mavaly fitia aza, tiako anao na de ratsy aza, tiako anao na de ndeha ataoko hoe fangoloka tahaka ny Jakoba ary, zay ny fitiavan'Andriamanitra ny Jakoba. Teka teny Jakoba de fangoloka, tiako anao na de masika be azy, tiako anao na de miavinavina azy, tiako anao sy ny sisa rehetra. Ny dikany teny hoe agape rehefa agapao na fitiavana agape rehefa ko malala de lay fitiavana hoe fitiavana manondrotra, lay fitiavan'Andriamanitra manondrotra na de tsy mendrika lay fitiavana akory fa tiana satria tiana fotsiny zao, tiana tsy misy heviny hoe takalony fa tiana fotsiny zao. Azay mahatonga ny Jaona manao hoe ny fitiavana aza miainga amin'ny famaritantsika olombelona, fa ny fitiavantsika olombelona fitiavana misy takalony, fitiavantsika de fitiavana fantatra hoe satria zao, tiako ianao satria zao, satria misy dikany, misy tombontsoa, misy valiny, tiako ianao satria misy fitia mifamaly mahatsara fihavanana. Fa ny fitiavan'Andriamanitra matoa teny agape de hoe tiako ianao na de mivadika tamiko intelo aza, tiako ianao na de tsy tia aza. Zany rehefa ko malala zay mahatonga ny Jaona manao hoe ny fitiavana de zao, ny modely antsika tahaka amin'ny fitiavana de le fitiavan'Andriamanitra, le fitiavana mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Le fitiavana zay hambaran'ny Jaona fa fitiavana tsisy takalony, tahaka ny fitiavan'Andriamanitra atsika. De ny faritany manao hoe ny zanany nomeny isolo atsika, fitiavana manaiky matiantoka Andriamanitra tamin'ny fitiavana atsika, nomeny ny zanany hamonjy atsika. Ary io matoa teny io raha nametraka fanontaniana tamin'ny Petera Jesosy hoe moa ianao very Petera tia amin'ny fitia agape venao, de namaly Petera hoe Tompo tianao asange fitiavan'olombelona ihany tiavako anao, tsy tratrako ilay fitiavana, fitia agape. Fantatro tiako ianao satria ianao nge mpampianatra ahy, tiako ianao satria ianao nge nanasitrana ny rafozako, hoe tiako ianao satria ianao niara-niasa tamiko. Zay natonga ny Jaona nampiasa n'ilay teny hoe fileona, lay filia rehefa nanonona namboraka fitiavana tamin'ny Jesosy Petera. Ary any afarany de takatry Jesosy tsara, fa tsy ho tratra amin'ny Petera mihitsy lay fitia agape, de nataony any afantana fateliny eny ary. Andahora raisiny tena lay fitia filia tokoa ve nitiavanao ahy, mo ve vitanao ary io, na lay fitiavana maha olombelona tsotra fotsiny ihany ary, mo tena vitanao amiko ve zany? Ny hoe fitiavany prala, fitiavana tsotra de nalahelo Petera. Rehefa koa malala eto amin'ny tiandin'ny fahavolo ty de manazava zany Jaona, mampianatra atsika izy ny hoe ny endriky ny fifankatiavana tadiavan'Andriamanitra amitsika rehefa koa malala de ny endriky ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Raha mitaona antsika izy ifankatia de ny modely ilay antsika tahaka rehefa koa malala amin'ny fifankatiavana de tsy ny modely hitiavantsika n'Andriamanitra hoe za mivavaka satria matahotra ny tsotahiana, za mivavaka satria matahotra ny sao de matahotra afo be koa, za mivavaka satria matahotra ny tsotafiditra ny fanjakan'Andriamanitra, za mivavaka satria matahotra kapoka, zany rehetrany de mitombona daholo matoa tsika mivavaka ry havako. Fa
ny antony ivavahantsika rehafako malala tsy noho ny tahotra mihitsy fa ny antony ivavahantsika sany rahantsika n'Andriamanitra ary zay ny tena tadiavin'Andriamanitra dia itsika ty azy zay ny tadiavin'Andriamanitra mivavaka ianao tsy hoe terena mivavaka ianao tsy hoe noho ny tahotra hafo be misy ny hafo be mazava ho azy mivavaka ianao tsy ny hoe noho ny tahotra masombahoaka zay mazava ho azy eo ihany fa zany rahatrany zava-madinika fa ny tena tian'Andriamanitra rehafako malala dia ny hoe enao mivavaka noho ny fitiavana azy ary zay ny fanontena apetraka ny tompo amintsika mandrakariva hoe motiava ianao inona ny antony anarahanao dia mitenanao manao akazahange matahotra sao dia marary sao dia kapohanao fahazazana ra-panahy ihany zany rehafako malala fahazazana ra-panahy ihany zany azon'Andriamanitra menanao foany zany fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra aminao dia ity ny itiavanao Andriamanitra amin'ny fonao rehetra zay ny tadiavin'Andriamanitra dia hoy Jesosy rehefa mampianatra hoy Jaona moa zany eto mandray ny mampiatra ny fampianaran'i Jesosy dia zao rehafako malala ny olona mifankatia dia makatahaka izay fitiavan'Andriamanitra antsika izay saratra amintsika ny havako ny maha olombelona ny hoe ahoana moa zany za tia mindray tapo amiko za tia mipiray tanindrazana amiko za tia mipiray fiangonana amiko za tia mipiara-miasa amiko sampino resahany eteo dia izao tahaka ny fitiavana tiako izana dia miavinavina amiko ary zay rehafako malala noho izy tsy maintsy tiavinao izy na miavinavina aminao azy tsy maintsy tahaka ny fitiavan'Andriamanitra anao ary zay ny mahatonga ny hoe tsy vitan'ny olona mpanota ny fitiavana raha vitan'ny olona mpanota zany tsy maty amin'ny azy fijaliany Jesosy tsy vitan'ny herintsika olombelona zany fa raha vitan'ny herin'ny olombelona zany tsy maty amin'ny azy fijaliany Kristy fa vitan'ny olona manana an'Andriamanitra zany rehefa ao anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra dia haitsika ry havako ny mity tahaka ny tiavan'Andriamanitra antsika zany ito ampamagnarana mampahay ianao ry havako tsy maintsy mifankatia itsika ho Jaona tsy maintsy mifankatia itsika didy io ry havako ary tsy vitany hoe tsy maintsy mifankatia itsika fa kay le fifankatiavana tsy aby zay amaritako amin'ilay fifankatiavana fa kay le fifankatiavana efa misy modely misy lasitra misy zavatra tian'Andriamanitra atao dia tahaka ny tiavan'Andriamanitra antsika ahoana natao amin'izany rehafako malala dia tsotra mipahaboka amin'Andriamanitra mangataka amin'Andriamanitra Andriamanitra ampianaro mba ity Andriamanitra amboary mba afaka ity afaka andefitra fa zao rehafako malala ito mpamaranana rehefa tena miaina n'izany fitiavan'izany ianao dia hoy izy manao hoe izay tia dia mahalala an'Andriamanitra izay tia no nateraka Andriamanitra tsy sasatra isika ny mity ry havako malala satria nahoana satria tonga mahafantatra an'Andriamanitra isika dika teny hoe mahalala eto dia voambolana fampiasa amin'ny mpivady io ny hoe mahalala dia manana firaisana manokana ka raha miteny eto zao manao hoe izay ity dia mahalala an'Andriamanitra dia zany hoe izay ity dia manana firaisana manokana amin'Andriamanitra mahafantatra an'Andriamanitra miombinaina amin'Andriamanitra ny fitiavana rehafako malala dia manova zatantsika ka mahatonga antsika miombona amin'Andriamanitra raha iaina amin'Andriamanitra dia azakivy ary rehafako malala miaina ny fitiavana mafy mety tsy vita maha olombelona zany fa mangatana amin'i Jesosy misy tononkiri zay manao hoe ampianaro mba ho tia fa ianarana ry havako ny fitiavana ary rehefa nampampianatra rehefa namasina mpampianatra mampianatra antsika ho tia sy hanam-pitiavana ny tompo any ampahery anao ry havako malala ny tompo ampifaly sy ampiorona anao aharetanao amin'ny fitiavana ny fanahy masina ampahery anao mba hiainanao ty tenin'Andriamanitra ity hoe Andriamanitra dia fitiavana dia izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'Andriamanitra hivavaka sika tompo manafatra anay ny teninao nisy ohatra masina zay novakianao mofonaina tamin'ity andro ity fa ny fihavananay aminao dia midika fifankatiavanay samy mpino fifankatiavanay zay samy efa zanakao samy mpanomponao samy efa nandray anao meherim-panahy zay tompo ahasongona aharesy ny tenanay sy ny ampoponay ka hitiavanay ny namanay
ndraindray maharary anay, misy zavatra mampalahelo anay nataon'izy ireny taminay, de ampianaro zahay amelatra any ary ampianaro zahay ity tsy ny amaritanay ny fitiavana mantsy ny atao hoe fitiavana, fa ny amaritanao ny fitiavana, de tahaka ny namoizanao ny zanakao. Ny ianaranay ko manatona ny namanay, mpiarabelona aminay. Azaverana ho tsy anjery tompo ny fiainanay kristianina, fa ampianaro iainanay isan'andro ny fitiavana ny namanay tahaka ny tenanay. Misaotra ny tompo tianay io, de mivavaka izahay ny fiasan'ny fanahinao masina ny anjaka amin'ny tokantrano tsiraray avy, amin'ny mpino tsiraray avy, amin'izao mofinaina izao arotsay amin'ny mpino tsiraray avy, ny fanahinao masina hiboiboika fitiavana sy fifankatiavana amin'ny tokantrano tsiraray, eo amin'ny mpivady, eo amin'ny mpianaka, eo amin'ny fianakaviana rehetra, ho fahatsapotsapana rehetra tompo, fa fahasambarana ny fahaizana mamela, ny fitiavana, ny fifankatiavana. Misaotra Jesoa. Amen.